fa makasika indrindra izay fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasam-panjakana izay dia ny 7 ka hatramin'ny 20 oktobra no tanterahana ny Antsiranana ny faninanana nasionaly efa ao anatin'ny tanteraka mihitsy ny mpikarakara amin'izao fotoana izao ary namaran'ny filohan'ny AJF Andriamatoa John Love fa ny fahaeniny volana oktobra no tsy maintsy tonga any Antsiranana ireo tompon'andraikitra ara-teknika rehetra sy ireo club rehetra andray anjara amin'ity fifaninanana ity fa izay tsy tonga amin'io zany dia tsy afaka ny andray anjara intsony satria manakorotana ny calendrier araka ny fanazavana. Io zany tsara marina efa nomana efa tsara fomanina zany ny championnat national izay atao any Divo 7 20 octobre fa nisy ny fihaonanay zany tamin'ny tompon'andraikitra ambony ny zavatra tsara fantatra ny le mpandray anjara zany tokony tonga any Diego le 6 maraina satria 6 ariva science technique zany le 7 mandeha compétition et à 12 une ouverture officielle 12 ariva misy nuit des fonctionnaires et le 13 lahady zany misy les ouvertures récréatives et rana mpiasam-panjakana ile makana ramena zany 14 zany miverina compétition donc à partir de 15 minutes les phases et farany zany le 20 zany efa milamindamina zany dikan'izany tsy maintsy tonga le 6 zany fa zay tara zany dia efa tara tsy miditra anaty calendrier na olona na équipe roapolo na 10 tonga eo zay tonga amin'ny le jour le 6 io foana zany zay zany fa tsy afaka miandry tsony ny AJF zany zay anaty calendrier any zay no miditra zany fa tsy azo atao tsony hoe amin'ny lalana dia miantso zay tompon'andraikitra dia afaka miditra manakorotana calendrier zany feny zany miantso antsika rehetrarehetra mba tonga le 6 any Diego dia tamin'ny tonga lasa zany ny retinay fakana expérience donc fa deuxième année zany ezaka zay no zavatra tsara ny amboara zany izy fivana be ty taona ty zany fa miantso antsika rehetrarehetra zany anaraka fotsiny zay fipetra sy zavatra condition apetraky ny AJF fa amin'ny fahafahantsika manday anjara anatin'le compétition